Iray volana mahery fotsiny taty aoriana nanomezana ny famatsiam-bola ny tetika asa fiariana ho an'ireo tantsaha eto amin'ny faritra Vakinakaratra dia efa mijinja ny vokatra tsara amin'izany izy ireo. Eto Andranomanelatra, isan'ireo izay efa nahazo izany famatsiam-bola tamin'ny tetika asa fiariana izany, Ramatoa Oliva, fiompiana omby vavy be ronono no tetika asany. Miditra amin'ny sehatra matianina tanteraka manomboka izao ny fiompiana omby vavy be ronono ataony araka ny nambarany. Betsaka ny fiovana hita ary tsy maintsy atao, niainga tamin'ny findramam-bola ny tetika asa fiariana izany. Nanomboka teo amin'ny valan'omby sy ny pitsopitsony rehetra amin'ny fikarakarana, efa misy raha teo ny fampiofanana azy ireo mba tena ho matianina tokoa. Fikarakarana ny omby ny ova be moa zany zahay mpiompy hatramin'ny nahazoana ny fiariana. Raha taloha zany tena vala tsy azo idirana trano ohatr'izao fa dia any alohan'ny omby any fotsiny ianao no mitsofoka. Fa amin'izao zao hitanareo zao miadana be anay amin'ny fanadiovana aza mora, ny omby mora karakaraina, azo idirana tsara, azo ifampiresahana, dia tena niova be mihitsiny. Voka-dronono aloha mitombo, avy eo madio tsara, ara-dalàna tsara, tsy misy loto mihitsiny fa tena madio tsara. Taorin'ny fiovam-penitra amin'ny lafiny rehetra izay, azo tsapahitanana avy hatrany ny vokatra ronono mivoaka eto amin'ny Ramatoa Oliva isan'andro. Efa nitombo maherin'ny avy 10 eny izany amin'izao fotoana izao, mbola hitombo maherin'ny indroa mihoatra an'izay aza hoy izy ao aoriana kely. Tsara fanahy be ty omby ty, miary ny anarany. Tamin'ny taloha zany ny ronononay talohan'ny fiariana, 2 litra isan'andro eo. Amin'ny omby ray? Amin'ny omby ray izay. Fa zao zany izay manatitra hatramin'ny 5 litra isan'andro. Rehefa nahazo fiariana, tena niova be, tena nitombo be. Izay zao mieritreritra hoe hatramin'ny 5 litra any zany no azonay amin'ny omby anankiray isan'andro. Amin'ity ombinay ity rehefa deuxième portée izy. Voalohany mako izy zany izao dia raha miteraka fanindroana izy zany dia any amin'ny 5 litra isan'andro any no eritreretinay. Mazava loatra fa rehefa miditra amin'ny sehatra matianina tahaka izao ny fiompiana dia mitombo ny manodidina izay mahita asa amin'izany. Isan'ireo nahazo asa i David, izy no mpanangona ny ronono rehetra amin'ny manodidina sy manara-maso ny kalitao izany. Mihoatra ny kalitao takiana ny vokatra rononon'ireo mpiompy izay nisafidy hiditra amin'ny matianina raha ny tombana nataony. Ny kalitao enjehana zany aloha raha farany ambony dia mihoatra ny eto amin'ny 25 no lansé makany amin'ny mpampiasan'ny akora. Dia ny raha vilatsaka ny 25 izy zany dia efa tsy raisina. Ity zao tena tsara be ty kalitao na ronono ity zao mahatratra 30 ny densité. Rehefa misafidy ny anatsara ny seha-piariana ary anova izany ho moderna sy manaraka izay takin'ny vaninandro amin'izao fotoana fa tsy mijanona amin'ny fomba fiompiana nentim-paharazana dia misokatra ho an'ireo mpiompy ny lalam-barotra maro samihafa. Ny vokatra efa mitombo avy 10 eny amin'izao io indray aza no tsy maharaka hoy ireo mpiompy. Misaotra betsaka ny président nameanay an'ilay fiariana. Nahazo fiariana izahay dia nitombo ny fidiram-bolanay, nahazo asa ihany koa izahay, nahazo asa manodidina anay. Misy ny chocolat zany miara-miasa aminay dia mora ny nahitana ny lalam-barotra satria malalaka be ny tsenan'ny raha ny ronono fotsiny zany zao ny jerena dia malalaka be ny tsenan'ny ronono. Dia ny chocolat moa zany mandray an'izay vokatra anay izay. Sy Ramatoa Oliva irery no efa niditra tamin'ny tetikasa fiariana mba hanatsarana ny fandraharany
sy hidirana amin'ny matianina raha neto andrano manelatra izay nanaovana ny fanadihadiana. Ampolony izy ireo ary efa manantena sy mino ny fiakaran'ny farim-piainana isan-tokantrano ka ho zary tonga fampandrosoana ho an'ny firenena mihitsy azy. Mirehare amin'izay fampandrosoana miainga avy aty amin'ny tontolo ambanivohitra izay ireto tanitsapam-boly sy mpiompy reto. Nanana omby zay mitery 10 litatra taloha dia zao zay nahazo an'ilay tetikasa fiarina efa mitery 10 litatra mihoatra. Dia manampy betsaka fidiram-bola ao an-tokantrano nampiasana tamin'izao fidianana omby nanaovana ny etablany nanatsarana ny trano satria ny tranon'ombinay taloha ratsy. Tranon'omby tsotra kely trano hazo tafo bozaka kely tsotsotra fa noho nisy an'ilay fiarina dia niezaka misy fivoarana be zany ny tantsaha amin'izao sy nahazo amin'ny fiarina. Raha ho an'ireo mpiompin'ny omby vavy be ronono manokana dia anisan'ny lalam-barotra efarany ny vokatra izy ireo ny orinasa Socolé eto Antsirabe izay manodana ny vokatra azo avy amin'ny ronono. Ronono manodidina ny 2.2 alina litatra isan'andro no tadiavin'ny orinasa Socolé raha ny amin'izao fotoana izao ary mbola azo atao anefa hoy ny tompon'andraikitra eto ny mampitombo izany hatrany. 20 taonina isan'andro mantsy ny vokatra samihafa avy amin'ny ronono voahodina izay mivoaka eto. Kanefa dia tsapa fa mbola tena tsy mahasahana ny filany eo amin'ny tsena anatiny akory azy izay vokatra izy ireo izay. Izany hoe mbola azo ampitomboana hatrany amin'ny avy roa eny ny vokatra izay avoaka eto farafahakeliny ary manaraka izany ihany koa mazava loatra ny tinady eo amin'ny ronono. Amin'izany rehetra izany dia tsy mbola manondrana ivelan'ny Madagasikara akory ny orinasa Socolé amin'izao fotoana kanefa dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy tsy mena mitaha amin'ny vita vahiny ny vokatra ho aminy. Fehiny izany, seha-piariana tena mbola azo trandrahana tsara ny fiompiana omby vavy be ronono eto amin'ny faritra Vakinankaratra ka dia mampirisika an'ireo tantsaha ny orinasa Socolé mba hirotsaka amin'izany. Tsapan'izy ireo ihany koa fa tena tombony be mihitsy ho an'ny tantsaha ny fisian'ny tetikasa fiariana izay fampindramam-bola amin'ny zana-bola tany ambany dia ambany. Il faut savoir qu'on travaille avec près de 3000 éleveurs qui ont en moyenne une vache. Donc évidemment le potentiel de miara-miasa amina mpiompy manodidina ny 3,000 izahay manana omby vavy iray avy izy ireo farafahakeliny. Raha tiana ny ampitombony fiarakarena dia tsy maintsy ampitombona ihany koa ny biby fiompy. Tena mila atolo-tanana goavana mihitsy ireo mpamboly ireo noho izany mba ahafahany mampitombony vokatra ary mazava loatra mba ahazoana tombony ny manampy azy ireo. Raha ireo mpiompy maro izay efa nisitraka ny tetikasa fiariana dia hita fa tena tsara dia tsara ny vokatra azon'izy ireo. Ny tombo mahasokarenany ireo mpiompy ireo ary ny tombo nanaraka izany ihany koa ny vokatra ho aminy sy ny vola miditra aminy ka midika izany fa tena mandroso sy miroborobo ity sehatra ity. Araka izany dia mampirisika hatrany tantsaha izahay mba hirotsaka amin'ny tetikasa fiariana. Pour nous, Socolé a un potentiel très important. Et évidemment, dans l'avenir, on a envie et on souhaite accompagner davantage d'éleveurs dans ce projet Fiarina. Amin'izao fidirana misehatra matianina eo amin'ny asa fivelomana izao, tsy mandeha irery akory ny tantsaha, ny mpamboly sy ny mpiompy. Manome tolo-tanana hatrany amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fanaraha-maso akaiky ny fiovana izay tiana hapetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Tanjona ny anana tantsaha tena mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana satria matianina amin'ny sehatra ivelomany.
izy ireo dia anisany hoe sitraka anisan'ireo voalohany izay nisitraka an'ilay tetikasa fiariana ka nitanjona anay dia ametraka zareo hoe tena ho lasa modely tena hoe ho lasa matianina ao amin'ilay fomba amin'ilay fiompiana ombivavy be ronono tsy fomba fiompiana ombivavy be ronono ihany fa na fomba fitantanana an'izany organisation paysanne izany koa ary dia anisany tena asa ataonay zany amin'ny lafiny rehetra zany na resaka ara-teknika io na resaka organisation sociale io dia tena hoe ametraka an' zareo lasa modely mihitsy eto avakina karatra eny tsy manino eto Madagasikara ary amin'izao hoe nazahoandry zareo anisany voalohany nazahoandry zareo amin'ilay tetikasa fiariana mirona amin'izany very zareo amin'izao tena mirona amin'izany tokoa izy ireo satria tatanina tsikelikely izy irona amin'izany dia tena izay mihitsy ilay tanjona izay hoentina zareo ho tonga amin'izay hoe mamatianina izay raha ho an'ny eny Manandona ohatra dia anisany ho atao eny amin'ny herinandro ny fanomezana fampiofanana azy ireo amin'ny fomba fiompiana kisoa. Betsaka ireo tantsano efa resy lahatra amin'ny tetikasa fiariana izay nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ho tolo-tanana ho an'ny rehetra. Tsy mianonjavy tokoa mantsy ny tetikasa fiariana sy ny famatsiam-bola ao anatiny ka tsy mitsaha mitombo ireo tantsaha izay te hisitraka an'izany. Sampanay fa tena ampandroso ny toekarenanay satria ilay zana-bola ao anatin'ilay findramam-bola sy fiariana hitanay hoe tena mety amin'ny tantsaha satria ambany ilay izy nefa ny mifanaraka amin'ilay tadiavin'ny tantsaha satria maharitra ilay fotoana amerenana azy nefa ny zana-bola ambany dia mifanaraka amin'ilay eritreritra ny tantsaha satria ny vokatra anay tsy miakatra ao anatin'ny fotoana fohy fa maharitraritra zany arak'ilay fambolena fiompiana.